Bonjour à tous! Tantsika androany ny fomba azahoana zaza kambana. Ity vidéo ity dia tsy natokana ho an'ny zaza moins de 18 ans. Bon, lasatsika. Voalohany, misy olo tsy mila magnaraka ity toromarika ity mahazo zaza kambana. Ary tsy midika anao manaraka ity tsy maintsy hahazo zaza kambana satria misy olo voajanahary izy tsy teraka na milely isanandro izy tsy mahazo zaza fo. Fa kosa raha manaraka ity toromarika ity anao fort probable azahoanao zaza kambana. C'est-à-dire be chance azahoanao zaza kambana. Voilà. Anareo koa mitetika hahazo zaza kambana. Ny vehivavy no moteur ny raha jiaby. Satria mila manana ovulation multiple. Izany hoe mila manana 2 ovules en même temps zay vao afaka mamokatra io zaza kambana io. Amin'ny fomba ahoana azahoana io 2 ovules mandritra ny cycle io. Voalohany, miteraha araiky aloha zay vao mandinika hahazo zaza kambana. Ary miandrasa efa plus de 30 ans zay vao mora kely ny azahoana azy. Satria nagnino? Efa anao mahazohazo taona zay vao ny ovaire afaka mamokatra ny hormone antsoina hoe follicule-stimulante na FSH. Ary raha mamokatra FSH maro ny ovaire, lasa libre ny ovule mandritra ny cycle. Ary rehefa libre io ovule io mandritra ny cycle, mora aminao amizay mahazo grossesse gémellaire. Fa efa anao avy niteraka ary efa mahazohazo taona zay vao afaka milibere ovule anankiroa en même temps. Igny amizay mety hazahoanao jumeau dizygote na faux jumeau ny ahaizantsika azy. Izany hoe mety hamokatra ny lahy ray de vavy ray na samy lahy na samy vavy fa tsy mitovy tanteraka. Satria raha ovule anankiroa fécondé amin'ny spermatozoïde anankiroa samy hafa dia manome jumeau dizygote zay na faux jumeau. Fa raha manana ovulation multiple anao efa sûr fa hahazo zaza kambana. Fa ny jumeau monozygote na hoe vrai jumeau lazantsika azy somary sarotra kely satria toy ny trondro vaventy ao amin'ny lalina zay vao ahitana izy. Rehefa mahafeno ireo critères reo amizay anao zay vao manaraka traitement sakafo reto mandritra ny jour avant date d'ovulation. Une alimentation riche en zinc, izany hoe crevette na crabe na coquillage sy sisa. Izany hoe resaka fruits de mer. De militry koa anao amin'ny sakafo izay azahoana calcium na ronono velona io mety na fromage. De mila ampy vitamine koa. Ireo amizay karazana sakafo mahmora azahoanao ovulation multiple. De avy mihinagna regny amizay anao manomboka 3 andro alohan'ny 14e jour, izany hoe eo amin'ny 11e jour du cycle. Eo amizay anao magnaraka tsara ny fomba filelena araka ny vidéo fa nataoko taloha tagny iny. Ary ny lehilahy koa mila manana sperma betsaka satria rehefa double ovule ny madame mazava ho azy mizara amizay io sperma wafa tsy spermatozoïde. Satria spermatozoïde ao anatintsika toujours maro. Fa ny rano miposy azy mety tsy ho ampy. Zay mila manao traitement maro sperma. Sperma no maro ny amizay afaka miposy spermatozoïde na de mizara roa ary ny lalany. Bon, en fin de compte, raha te hazo zaza kambana dia miteraha au moins manana zaza raiky aloha. De miandrasa efa ampy 30 ans et plus zay vao miketriky zaza kambana io. De mila manaraka traitement izay mety azahoana ny grossesse gémellaire araka nazavaiko teo aloha. De ny lehilahy mila manao traitement mahabetsaka sperma. Raha arakanao jiaby regny be chance azahoanao io zaza kambana io. De raha misy tsy mazava momba nazahoana zaza kambana na ahazo zaza lahy na zaza vavy aza misalasala manontany miditry MP. Merci. Tem magnaraka arahony pejy Capitaine Lakambi. Yes I.